Amin'ny fiara-miasantsika amin'ny ivelany kosa indray dia nanao fitsidihana arak'asa tao Jakarta Indonezia ny minisitra Victor Manatsoa misahana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana nandritra izany moa no nanamafisany ity farany fiara-miasan'ny firenena roa tonta indrindra ny fametrahana ny Madagasikara amin'ny toerana tokony hisy azy. Fantastika sara fa zany fifandraisana izany dia efatra amin'ny ela satria BDP ireo malagasy no avy any Indonezia. Fa nisy fiaraha-miasa natao, fa nisy fifandraisana zay efa nanovina fonia fa saingy nisy amin'ireny crise amintsika ireny dia nijanona kely izy anisan'izany ohatra ny fifandraisany avion miary Madagasikara zany miala avy eto Antananarivo sy makany Jakarta sy makany amin'ny Azia efa vita finia io. Misy amin'izany ohatra ny fifandraisana amin'ny ambasady sika zany mbola sy tafapetraka ny ambasadisika any Indonezia kanefa izy ireo nefa tafapetraka ny ambasady aty izy ireo moa dia tena vonona hanampy asika amin'izany fametrahana ny ambasady izany. Toy foana ny fifandraisana Madagasikara sy Indonezia BDP ny zavatra nanampiany zareo tamintsika isan'izay zany le resaka fandefasana mpianatra any ivelany any amin'izareo. Isan'izany ohatra koa hoe ny fandefasana teknisiana indonesiana eto amintsika amin'izao fotoana izao amin'le hoe fambolena soja zay misy eo amin'ny 2 millions de tonnes mahery 2 500 millions de tonnes mahery ty amin'izareo zany mafarana aty Madagasikara dia le organisation zay mila zavatra mipetraka daholo aby zay zavatra